mba hovanona fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanona fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanona. dia ankafaliana indray no ionana amintsika rehetra amin'ny alalan'ny zapiony radio Don Bosco amin'izao alarobia maraina izao alarobia manaraka dia alarobia ny andro raha ohatra ny famerenana kosa dia alatsinainy ny alina amin'ny varosi sasany no anarahantsika azy mifaly miaraka amintsika indray ao anatin'ny ora iray toy ny mahazatra antsika hatrany ary ankasitrany ianao ny fidin'ny zapiony radio Don Bosco satria goavana ny safidinao ny fidy izao fandarana izao safidy anankiray ataontsika hoe safidy satria tsisy ny olona noterenana anankiray ary anaraka an'ity fandarana ity fa noho ny safiditsika noho ny fitiavantsika ny etaetapontsika te hivoatra ao anatin'ny fiainana sy ny zavatra zay atao no nahatontsika rehetrarehetra ny safidy an'izao fandarana zao ary be lehibe anareo nefa ny andro sahady an'izao fandarana zao ka dia miarahaba amin'ny raha soa antsika rehetrarehetra mba hovanontsika rehetrarehetra Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika dadino mikirakirany sary ary toy ny mahazatra antsika ny mpanabe ny Jeneraly RAMAKAVELO no miaraka amintsika ireo anatin'ny famakafakana zay atao eto amin'izao fotoana izao mba hovanadontsika rehetra mba hovanana Andriamatoa Flavien mba hovanana Andriamatoa Bruno mba hovanana Andriamatoa Dadia mba hovanantsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko toy ny mahazatra antsika tsy ianaratsy azy manao fitina kely na tsy ankely zay nataontsika tamin'ny heriny ia araka ny mahazatra araka ny teninao moa dia le manao fitina kely ny fitina azo lazana angamba dia hoe fampasivana foana andreo le hoe endriky ny fanehoam-pitiavany teny fampirisihana fanasitsika resaka lavabe tsy iverenantsika trony tamin'ny farany teo le hoe ny fotoana manokana tena ilaina na ho an'ny mpivady na ho an'ny mpianaka na ny mpiray tapo na ny mpinamana tena zava-dehibe le fotoana manokana io manko fotoana hoe ahafahana mifanakalo hevitra indrindrindrindra ary hoe amin'ny fotoana manokana ireny no ilazana an'izay tsara sy ny zavatra hoe tsy mety tokony ho areniny zay zany tena zava-dehibe azy fa ny anohizantsika azy dia ny hoe fifanampiana tsika ny teny hoe teny fampirisihana fotoana manokana fifanampiana tena zava-dehibe mihitsy le hoe fifanampiana io Andriamatoa Flavien tena endriky ny fitiavana mihitsy io satria toetsaina malagasy tena toetsaina malagasy azo lazaina hoe fototra ihany koa satria zao zay ny mampisain'ireny hoe fanomezan-tanana valitanana tantsoroka zany rehetrarehetra zany tena zava-dehibe mihitsy ary zay ny mamalagasy atsika zany io le hoe fifanampiana io dia tena izy hoe tanamaro izy atao hoe tanamaro tsy maninona ka fifanampiana dolo inge le tanamaro ary everiko fa tokony iverenana indray ny fiarahamonina mihitsy zay le hoe fifanampiana zay zay le hoe tantsoroka fanomezan-tanana zay tanamaro tena zava-dehibe satria zegny amin'ny obolana malagasy ihany Andriamatoa Flavien dia hoe zay misaraka fasika zay mitambatra vato zany hoe raha lasa mitambatra ohatry ny vato any misy ny hery mikambana hitanao zay mihitsy ny tena hoe ny akanga maro tsy vakinam-bo tena zava-dehibe zany mivorona ny akanga kanefa rehefa marobe izy tsy vakinam-bo na misy alika azy io tsy mahavaka an'iny akanga maro iny efa maneno zay izy menaka mitsoka ny ambo fa tsy tafiditsy amin'le feo karatsana be lehibe ka tena ilaina hitanao fa reny rehetrarehetra reny hoe ary reny ny tena nanany taolo fahendrena hoe mandinika sy mandalina ny zava-misy amin'ny tontolo iainany dia alaina tahaka eo amin'ny fiainan'ireny zavatra ireny hitanao ary tsika amin'izao fotoana zao anizany tsika moa ny fandarantsika mba hovanina dia hoe sady manomana olo-pirenena hovanina manomana oray reny vady hovanina zany hoe tompona andraikitra raha vao mitena an'izay le vanona zay tsika dia mifandraisana andraikitra ihany misy ny fahavanonany amin'izao fotoana zao tsika zao tena anisany mihitsy zavatra voizina tena voizina ary ilaina ho voizina ny hoe firaisan-tsaina ny malagasy eo anatin'le ataontsika hoe fanososena ny zosy indrindra ny hoe fiandranam-pirenena amin'ireny nosy efatra zay bodon'ny frantsay fotsiny zao zany zao tena anisany hoe tena zava-dehibe satria zay le fotoanan'le hoe fifanampiana fifanomezan-tanana zay rehefa tsy miray saintsika malagasy dia lalaovan'ny olona zay dia tadidio ary tsy avy amin'izany eto tsika fa ny teny foana Andriamatoa Flavien hoe aza dia mihaino vavan'olona ny amin'ny mpivady io
tsy nahita ny masonao voalohany ny vadinao ny ohatran'izao hitanay tary manao de iny tokoa de vatrany de tonga de mihinana mambolony nefa mety olona manao kasiparana tia andrava ny tokantranonao de tsy fa am'zany le hoe mampiditra poizina amin'ny tenanao mihitsy ianao raha voa miainy vavan'olona fotsiny vahoaka tena hoe misy porofo mazava ary zay anisan'ny tenentsika foana tsika moa efa miresaka fitiavana ihany de matovilavy hoe anisany tsy mampateza ny tokantranon'ny olona sary-piaro tsy manana eritreritra hafahafa le anankiray ianao manana eritreritra hafahafa vao misy avy raka de inona indray zao iny iza indray zao iny iza indray zao le niantso teo iza indray zao mandeha farany le olona leony rehefa leony le olona de namanao anaty tsy manao to mitovy ihany tsy ndeha anao hitanao zavatra ohatran'izany ary ao anatin'ny fampatokisana koa io fifanampiana io raha olona tsy mifampatoky tsy hifanampina ovinana de matovy lavy satria na de tsara sitrapo zao za le anankiray de hoe inona indray zao ny oatsainy io any ambadika any mody manampinampy eo fa misy zavatra itetehany ndray hitanao zay le fomba fijery miiba zay le ataoko hoe fomba fijery miiba de tena hoe vao maika manapotika satria mametraka sakana ary zay le fanampiana zay tena zava-dehibe mihitsy zao satsika tonga ny farany taona vao maika le famoivozana vao maika miamaisina satria miakatra ny avy any amin'ny faritra ividy entana satria fa hoe tsenan'ny krismasy de inona zany tokony mbo fifanampiana eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy eo amin'ny mpitondra fiara sy eo amin'ny mpandeha tongotra mahay mifandefitra am'izao fotoana zao le olona ndraindray tena mifanompa tsy ny fafanompanana iny mitondra iny vao mainka miteraka tonana ihany ndray ary lozanao ny famaly eo de vao mainka miteraka tona ary zany mbola ao anatin'izay le hoe anisan'ny mitondra fandaminana filaminana firindram-piainana ny fifanampiana tompo zay zavatra hoe tsika ndraindray ohatra ny adintsika mihitsy fa de hoe rehefa ny zareo tompona ndraikitra amin'ny fitantanana ny famoivozana ny eo ny polisy de anjarany de mametsiny enendra vao misy any fa ianao ohatra ny tsompo miezaka mihitsy iza moa ny tsy maika samy maika daoly iny samy maika daoly fa tsy misy hoe ianao rery ny tena maika samy maika daoly ary zay indrindra ao anatin'izay hoe samy maika zay tokony hisy ny fitsimbinana fifampitsimbihnana mantsy eo amin'izay zavatra zay ny ataoko hoe tena mazava-dehibe an'ity fanampiana ity fa ndraindray ohatra ny adintsika eto de tena teny manokana mihitsy ho an'ny mpivady amin'ny le hoe fifanampiana io misy tena mieritreritra mihitsy ny lehilahy ohatra hoe rehefa ho tokantrano de vehivavy ihany ny tompona ndraikitra amin'ny raha rehetrarehetra ao fampandehanany ny tokantrano ao nefa ny tena tsy maintsy eo ny tena ahitana an'izany hoe fifanampiana ataotsika hoe fanabeazana ny ankizy fotsiny vao vetivety zao misy tokantrano anankiray tokantrano aminy de menimenina mihitsy le ray mpianakaviana eo masomaso eo izy menimenina mihitsy izy mitena miteny mihitsy de eo angamba izy vao samy fanazava izy tsy mifamaly izy akory fa tena manazava za generaly ozy tena manahirana mihitsy ny vadiko izy zaho izy mbo miteny an'le ankizy hoe ohatran'izao rakizy indrindra ny ty fampiasana telefony ty tonga de mivady ny ankizy rehetra kosa mbo manao aniko nenao tenenina foana de ozy aho hoe vao maika raha rotiny zanakareo tsy mba fanao mihitsy zany mpivady mifamaly indrindra hoe tsy mitovy hevitra eo anatrehan'ny ankizy ary mbola ezaky ny fifanampiany mpivady ny ampandeha tsara n'le tokantrano zany ny zavatra tena tokony hosorona zany hoe ny anankiray milaza ohatr'izao de ny anankiray manohitra an'iny mahavaliana nge amin'ny resaka fananarana io amin'ny resaka fananarana tena hitako hoe anisan'ny zavatra tena manahirana mihitsy fa nde toizatsika ny any le lafany hoe fanehoam-pitiavana ny antony de satria tsika mantsy tonga zao ny krismasy milatsaka andro alarobia tonga tombovoana alarobia de any amin'ny tambovoany mihitsy zao tsika ndray zao vao eona de andao tena hoe taperiny ty raha azo atao anisan'ny ataotsika hoe zava-dehibe ihany eo fanehoam-pitiavana zany de le fanomezana le fanomezana io de fa teniniko ny olona foana le fanomezana io manomboka am'le hoe fotoana manokana manome fotoana efa fanomezana zay zavatra zay fa ny fanomezana tiana ho lazainy eto ihany koa de nisan'le hoe karazana botriny fa tserova misy zavatra tena tiany fantatro fa tiany raha miteny foana manomboka amin'ny sakafo andre matofy lavy zavatra tiany mba tena tiany de amin'ny fotoana tsapozy mba atofy re le sakafo mety tonga de mihiratra be ny masony izy mihiratra be mitsikitsiky be ny vadinao mahita an'le zavatra hoe
fa nisy androany nga voatery tsy maintsy fety vao mba miova le eo zavatra kely fotsiny nge defa mitondra ataotsika hoe fifaliana eo amin'ny mpianakavy tsy voatery zavatra lafo vidy be nefa zavatra tsy ampoizina mety koa fanomezana zany koa nge andeha ataoko hoe fanomezana andre matovilaviany de zavatra hoe mitondra hafaliana mitondra hoe zavatra tsy nampoizina ohatra hoe ianao tsy mbo zatra manisy voninkazo ohatra ndreny mpianakaviana ohatra atapitapoka nasina foana de anontany fa misy inona rineny androany hitanao zay le fomba fanontaniana fa misy inona androany zay le fifaliana ary zay anisany tena tokoa hoe zava-dehibe ny olona ngendray ohatrany hoe raha tsy misy vahiny de tsy mbo apiripirimina ny trano tsy mbo asina tsy mbo aingaingona tsy mbo ny vady aman-janakao tompo raisotony vahiny foana isan'andro mahita zava-baovao raha azo atao raha azo atao fa ndraindray manko efa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny efa mila efo lavo otrony afina tongona obolanyzay atao an'izany fa le izy amiko tena hoe zavatra ilaina hitanao reny zavatra madinidinika reny iny azay foana ny tena ny zavatra madinidinika mitamatra lasa zavatra goavana ary fa indreny razan'ny tolo razantsika koa de hoe ny herikerika no mahatondra drano tsy misy tonga de hoe rano fotsy avy any de tonga de mifoaka ny zavatra rehetrarehetra reny manimba zavatra fa le herikerika kely iny mety hoe efa azonao mba fatapatatra hoe mety anao zao de efa maka an'izay fomba tokony erovana ny fanaka ianao na erovana ny manodidina ianao sanan'izany zavatra ohatran'izany zay le hoe fanomezana fa anisan'ny fanomezana ihany koa de tena hoe fanomezana hoe tonga ny tsingeritaonany tonga ny tsingeritaonan'ny fanambadianareo tonga ny tsingeritaona naterahana tonga ny tsingeritaona ny fakaitanareo voalohany tonga ny tsingeritaona naterahan-jaza voalohany ny tsingeritaona fa isan'andro anandro misy tsingeritaona hitanao na herin'izao tontolo zany de hoe andro natokana ho an'ny anina indray andro any iraisam-pirenena andro natokana ho an'ny vehivavy andro natokana ho an'ny lehilahy andro natokana ho an'ny ankizy andro natokana ho an'ny renibe andro natokana ho an'ny sembana andro hitanao fa isan'andro anandro ary ny antony reny de eo amin'le lafin'ny fiarahamonina foana no antony ametrahana azy hitanao fa ataotsika hoe na tontolo zao koa raha mbo mieritreritra hoe ahoana reny mbana fizy tsika moa to efa miteny foana andre matovilavy hoe am'izao fotoana zao nge tena atao mihitsy apotika ny fiarahamonina rehefa miteny hoe apotika ny fiarahamonina ako de anisan'izany ny fifandraisana eo amin'ny samy olombelona efa tsy mahay mifampiresaka atsony mpivady tsy mahay mifampiresaka atsony mpianaka efa mifamitaka mifametsifetsy mifamono zavatra be dehibe zay zavatra de efa zao ary tsy vitan'izany fa na mifampiteny tontolo iainana koa nge am'izao fotoana zao sika vao mahitany hoe ohatra fotsiny ataoko hoe ny any Eoropa fotsiny teneniko any ampitan-dranomasina raha voavy be ny orana de tondra drano soa eto Madagasikara fa mbola tsotra efa io moa mahalasa ny eritreritra any ny olona nefa matahotra tena mbola tena Andriamanitra mihitsy sika malagasy andre matovilavy antony teniteneko an'izany de amin'ity tany totofana etseroa ty raha sanatry ny vavaka misy tondra tsy haiko ny eritreretako indrindra ny tanàna iva tsy azoko eritreretana mihitsy kanefa moa araky ny lazaina hoe mila hitarina ny tanàna mazava loatra zay ny antony anatotofana azy satria efa tsy hita tsony zay tany andrena de lasa totofana dolo ny tanimbary totofana tsy totofana roa kanefa eritrereto tsara fa hoe inona ny mety ho vokatra tsika manko tena olana angezabe eto andre matovilavy de ity tsika tsy mba mametaka an'izany atao hoe plan d'urbanisme zany hoe fitsonjovana ny dimapolo taona ho avy ny plan d'urbanisation ny rafitra ametrahana ny hoe ohatraohatran'izao ny endriky ny tanàna rehefa afaka 10 taona fa mandeha miandalana iny fa any amin'ny 10 taona ho avy de efa jerevana hoe ary misy toerana anorenana ary misy tetezana apetraka ary misy arabe hitarina ary eto amintsika ny tsisy an'izany mba ny efa nisy indray mandeha tamin'ny andro ny arsitekta Razafy Andremiaingo nampisy an'ireny le tetezana eo an-dravoangy ato ambany misy lalana de eo ambony misy tetezana tany amin'izany andro zany tany amin'ny republika voalohany nisy zany ary tany amin'izany republika voalohany zany efa nisy tena hoe drafitra anamboarana Antananarivo anitarana Antananarivo mba nakaiza ary iny planina iny tena nisy any zany satria ny anisany tena antony naovana an'le planina hoe ao anatin'ny 10 taona ny tena zava-dehibe indrindra de ny fiajinany hoe famoahana ny rano maloto efa nampiasana tsy misy any zany na koa hoe fanitarana fanamboarana tsikelikely reo ataotsika hoe fantsona andehanany rano ny fantsona misy eto Antananarivo mitondra rano zao tsika menimenina dolo tapaka ny rano tsy ampy ny rano
ny fotoana nipetrahany reny fantso reny nge ka mbola telo hetsy ny ataontsika hoe telo hetsy ny mponina teto Antananarivo am'izao efa roa tapitrisa zavatra nomanina ho an'ny telo hetsy ve mbola mety amin'ny roa tapitrisa de avy eo anao gaga de mifametsi indray tsika menaka aminy zany rehetrarehetra zany iny tena ilaina daholo marina fa tena hoe ny tena mahatonga an'io nge Andriamatoa Flaviany fahafantarako azy de le tsy misy le fitohizany ny zavatra apetraky raha vao miova mpitondra de miova daholo ny zavatra rehetrarehetra zay mihitsiny ary ohatra ny heverina fa hoe ratsy foana ny nataon'le teo aloha de ovako raha anova ary fa ny tena marina raha vao miresaka ny hoe famoahan-drano tsika na ny ataontsika hoe fatsona mitondra rano na ny madio na ny maloto de tsy miova de zany anisany ataontsika hoe lahara-pahamena fa tena hoe inkinan'ny ainy ny vahoaka ao anatin'le faritra zany zavatra ka zany zavatra any de anisany zava-dehibe ihany mipetraka anatin'le mbola ataoko hoe fanomezana hoe fanomezana avy amin'ny fanjakana ho an'ny vahoaka anatsarana fa hitanao fa hatrany amin'ny fiarahamonina mipetraka foana le fanomezana fa tsy midika hoe satria fitiavanao ny andraikitra raisinao nanaovanao fanomezana amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka fanomezana koa zany tokony fantatry ary amin'izay fotoan'izay de hoe raha tena tiana isy nge zany hoe firaisan-tsainy zany de mba mahay makasitraka koa ny vahoaka rehefa misy fanatsaram-piainana fanomezana io ary ny fanomezana efa lazaintsika fa endriky ny fitiavana omena zay zavatray fa tsy avetrany de raisitsika amin'ny lafiny hafa ndray de tsy inona koa izy ny te hijanony de modomona aon'io de mody ary izy ny hoe mody mba mahay sa makasitraka zay zavatray ary ngamba ny efa farany amarana koa tsy Andriamatoa Flaviany de le hoe vatana fanakaiky io le vatana fanakaiky io ny tena marina nge de hoe zavatra fiteniko foana de hoe vatatsika olombelona io misy onja anankiroa mivoaka avokany de onjan'ny firaisan-tsaina sy onjan'ny fifampatokisana tsy misaraka mihitsy le firaisan-tsaina sy fifampatokisana ary arakaraka ny mampifanakaiky ny vatana no ifandraisan'ireo onja reo eo amin'ny ray metatra sy 10 eo ny farany fahalavitra le elanelana fa arakaraka ny mahafoy an'io no mahabetsaka n'le firaisan-tsaina sy fifampatokisana misy eo amin'ny olon-droa zay mahatonga zazakely tenenitsika foana hoe mahatonga zazakely ampifona babena trotrona tatanina fihinana oroana vatana mifanakaiky de mametraka zay ka raha vao misy ndraiky io le firaisan-tsaina sy fifampatokisana de fa endriky ny fitiavana ngezabe ary zay no tena anisany ataoko hoe apetraka hoe raha tianao lamina ny fiarahamonina tsy maintsy misy zay firaisan-tsaina sy fifampatokisana zay zany hoe zavatra miainga avy any amin'ny vatan'olombelona mihitsy aza zay zavatray ny tsy maintsy hita mihitsy amin'ny fiarahamonina eo amin'ny mpitondra fanjakana sy eo amin'ny vahoaka Andrianam-ponomerina nge zay everitsika fa tena hoe anisan'ny mpanjaka endry teto Madagasikara de noho izy ny teny mihitsy hoe tsy adidiko zasa amirery fa adidiko zasy ianareo zay le izy zay le tena hoe firaisan-tsaina sy fifampatokisana misy tena zava-dehibe ary noho izay le firaisan-tsaina fifampatokisana misy zay na tonga tamin'ny Andrianam-ponomerina tena hoe anitatra ny fanjakana tsy hoe tia hazo fanjakana na fiahazo fanjakana fa tena hoe anao ny vahoaka malagasy ho firenena tokana nation ozy ny vazaha zay le mahafirenena tokana zay tena isan'zay ary anisan'ny paikady napetraka Andrianam-ponomerina tamin'izany na amin'ny alalan'ny fametrahana fihavanana na tonga zay nanambady marobe na amin'ny alalan'le hoe fanafena zay tsy de tena nampiasany loatra tsy de tena nampiasany loatra Andrianam-ponomerina tsy de tany amin'ny radama vao nisy fanafena tsy taroa fa raha ny marina koa ary radama nge mbola nanandray an'izay paikady nahitana vokatra tsara zay amin'ny fanitarana fanjakana de zay zany tiako hoe amarana atsika nyty taona 2024 ty hoe mahaiza le olona mampita fitiavany manana an'izay firaisan-tsaina sy hoe fifampatokisana zay fa na eo ampivady io na eo ampianaka io na eo amin'ny fiarahamonina io zany hoe mifanjakana sy ny vahoaka de ahitana vokatra tsara mitondra fahavanona zay tapany voalohany ndao hidirantsika ny tapany faharoa zany hoe andraisana ny SMS avy any aminareo mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanona
yahoo.fr. Zay dia vita. Mba hovanona. Toujours mivaky ny SMS voalohany mangataka zaho izy mba ampidirina fandaharam-pianarana ankapobe ny fandaharana mba hovanona andreo mato jeneraly. Ka io moa miankina fanjakana ny efa fampianarana ange zao ataontsika zao ary io lazako ianao fa ny ahitana vokatra dia le finiavana hoe tena te iaina fa na ataonao any ampianarana fa tsy te iaina izy kina moa ny dikany fa dia raisiny toy ny lesona fotsiny dia rehefa avy eo adininy rehefa vita amin'ny fanadinana ny zavatra ataontsika zao raha mbola ahitana vokatra bebe kokoa noho ny hoe tena tonga dia ampidirina any efa misotranao manao an'le sosokevitra io nge ohatrany tafiditra anatin'ny programme mpampianarana ihany io raha ohatra ka ianao ray aman-dreny io no mitatitra an'io amin'ny zanakao rehefa tonga ohatrany izy rehefa avy eo dia vao maikary mitatra be tsara kokoa ny any an-tsekoly io zavatra io raha ianao manao an'izay tena marina ny zanako lahy fito taona dia rehefa mba tenenina izy dia mba midontsona midongy ngambana fa izy ndray vetivety dia miresa midongy ngamba fa izy ndray dia vetivety dia miresaka fa iny atoetra keliny iny no mahasosotra iny tsy maninona nge mbola zaza mbola afaka mivoatra foana an'io ary io mbola zay foana vitinetondrima ny fahaizanao mampita fitiavana sy fampatokisana ao amin'io zanaka io mampiova azy tena lazaiko ianao fa tena zay mihitsy ny zava-dehibe iny andikany le midotsana dia tsy haiko mihitsy fa dia le midotsana mety teny parina ngamba misy lehilahy miaraka amiko ka izy miarina rivo zahako aty ankazo be dia mikasa ny vady zay fa roa taona ny arahanay dia mety ve tompoko zay ary tsy dia miona matetika fa amin'ny telefona no miresaka mety ve tompoko io arakaraka reo fa mbola tsy mitovy mihitsy ny resaka telefona tsy mahita vatana samy hafa mihitsy aza maika sododina ny anam-bady raha tsy misy fotoana mihitsy hoe tena ahafahana mifanerasera fa tsy amin'ny alalan'ny viantso telefona fotsiny zany amiko tsy ampiasa raha izany tsy ampia mihitsy satria le mifankahita tao misy ena maso hafa mihitsy ny tena hafa mihitsy ary eo nge mety azo amboarina hatramin'ny feo ary mody mengotongoto mody manao iny fa rehefa avy eo zavatra hafa ary tsy ady mihitsy fa anazany telefona zay ndrindra mba hovanona daholo tsika rehetra zaho izy dia tovavy manoratra ary tena mpanaraka ny fandaharana hitako fa tena tsara koa manentana antsika rehetra zay mbola tsy manaraka mba hanaraka fa hita hoe misy lesona azo raisina sy iainana tsara dia entony tena koa dia mirary fety sambatra ho anareo dia mbola iona indray dia toraka zany ko tompo mankasitraka sady mirary fety sambatra tsika rehetra manaraka ny fandaharana mihitsy zaho manambady dia miaramila dia aty mahajanga zay izao dia ny entanay mijanona any amin'ny rafozana an-tanà dia tapitra midiny jiaby dia vao mandray vola indray zay dia maka foana izy nefa tsy miverina zay ihany dia le vadiko no forseny efa tsy manome za dia lasa miady zay inona tompoko no ataoko fa leo za zay nefa ny vao miverina amin'ny fiainana le izy alao averina indray ny zavatra efa ndesantsika teto hoe ny vady manjanakao ny tokantranonao no adidinao anao samyrery tsy fampizaranao mipreta-pona amin'ny dada sineny fa dada sineny andraikitra ny andraikitra hifampizarana ny loha laharana eo anatrehan'Andriamanitra dia ny adidy raha mbola tsy vitanao ny adidinao ny vady aman-janakao mitokantranonao amin'ny fanatsarana fampivoarana dia aza ny andraikitra ny mahadodina io ohatrany tsy dia tovizako hevitra loatra amin'ny olona ahoana zany ny valibabena valibabena nge azo atao raha misy azo atao raha misy ny azonao anaovana valibabena fa tsy ny vady aman-janakao ny ekolazinikisy tsy voaloha ny ofatrano tsy voefa dia hoe tsy maintsy manao an'le fanampiana ko inona nanabadiana zay ny dia sahako foana ny teny zany rehefa vonina ianao ny hoe ny andraikitra ny midada sininy ny zava-dehibe satria valibabena aza manambady satria kely karama fa raha olona be karama ianao azo zarazaraina ny karamanao zavatra hafa indray fa zay ny dia fijeriko zay fa za tsy milaza hoe ataovy fa zay ny fahitako azy ny ara mbola hoe ny vady aman-janako misy zavatra tsy ampy dia miala tsiny miala fondro fa ny adidiko ny voalohany fa tsy ny andraikitra aminao akory zay zavatra ray ohatra ny adiny olona jereo fa nge zao zavatra mampalahelo be nge zany maninona ny midiny ny entany olona azo toriana nge zany dia inary ny tokony ataony ny tokony ataony dia zao
zao nareo de efa mamory entana vaovao ndray de rehefa manontany de mbola mividy entana ndraiky ny taona midinareo zany ingeny tokony atony manomana ny aviny rehefa manomboka efa leo be ohatry zao le raha matoa de rehefa potika ary le tokantrano de malakay sara de anambady fanondronizay le tovolahy na anambady fanontena satria mbola averina ndray fa ndray aman-dreny tsy miova fa ianao no sahirana zay le izy manana siparoza de samy tiako nefa izy ireo ny ray manja sy jejo kely fa jomaka be mony anankiray tsara toetra sy fanahy mafoy zavatra sy tena tia ka ny fanahiny eny mahaolony asadino zay de apetrao le anankiray zay manana fanahy mahaolona no tazony fa ny anankiray avelao zay fotsiny atokonao farany ianao sahirana ary anana toetra voamaly no maly mihitsy tavaresaka tamina olona ozy tadidio fa ny toetra tsara na toetra ratsy ange lasa tarazo any aminao de mety pita amin'ny taranaka dikan'izany rehefa manana toetra ratsy ianao manao fitany roa tsara ny manandrozy ny irandray ndimbo zay fa nefa tsy mety zany amiko raha eo amin'ny lafin'ny tokantrano sy ny fanambadiana zay zavatray ka tena hoe io toetra io lasa manaranaka ireo efa aveo anao gaga fa manena ary ty zanako tiako nataonao lasa toetra any aminao de mipita zay le tarazo nisy lehilahy naraka tamiko de nanampy azy za fa izy narary de tsy haiko ny asa tsy afaka ny asa zatra izy de nandeha efa ny asa aza de mbola mangataka vola amiko ihany de hoy za taminy aleo ary isika mifanakalo de zandray ny lehilahy fa ianao vehivavy de lazainy fa ataoko sarim-bavony izy de ny sarahany za fa tezitra izy matahotra azy za zaranao ary ny saraka mbola joazanterana zango mivadika ny rasa tsy mety zany za manambady lehilahy ohatry zany ny vatoko rehefa tezitra de le mpanao teny marary reny ka tena miantra ny anatinao any ka indraindray mahatonga te anaonao fony zany teo nge zao ny tany amin'ny anteny miram-pireneny vonana nisy volavolan-dalàna natondro zareo mikasika an'io karazana hoe eritseritra io ary zavatra nyteneniko tamina fa ataotrika hoe radio anankiray de ozy hoe indraindray ho adino ela fa tsy hitako ao anatin'le artikla maromaro navoaka ny ao anatin'le lalàna mako ny hoe anisan'ny eritseritra voalohany tsy voateny de ny teny maharary ny teny maharary ige manao talavitra no ny daroka sy ny vono de tsy hitako ao mihitsy hoe ny olona manao teny maharary mateny mamao fady de anisan'ny voararany lalàna zany koa tokony mba ho hitany zany zay mihitsy ny aoko ny daroka sy ny vono nge azo trany fa ny teny maharary ndre matofy lavy mety hoentinao mandramaty zany mihitsy zay le izy miteraka ratrapo io miteraka ratrapo ny lozan'ny olo tiako za fa hoe bandy tsy milamina ono de nyteneniko izy hoe tsy milamina ono de tsy miteny izy mety hoe ny asako angamba nefa za juriste fa tsy miteny juriste tsy miteny iny zany tsy ohatrany hoe ohatrany vato be rehefa tsy miteny de ankiren'ny vorona tenena mahavariana zany ny olona juriste zany nge olona natao malama vavy olona miteny zany fa de mahavariana aloha izy ny raha fosa koa de manery hoe tsy maintsy any aminy no manao fety krismasy nefa zay efa mba misy programa de tezitezitra sy hafahafa be izy mariako fa olona misy toetra be izy inona no atao le izy io moa samy manana ny fombany zao raha tena mbola kely ohatra hoe nizafy kely zany fa manambady olona ny zanakao de mbola kely de mety hoe tsara le ny ankizy kely zany ny tena hoe le zafy kely zany mba tianao mba ho hitanao fa rehefa mialehibe reo tonga amin'ny adolatsentry 17 taona 18 taona efa manana programany de mety hoe ny ray aman-dreniny fotsiny sisa mandehany fisy tsy mety mandeha makany marina loatra ny azy fa tsy azonao terena am'zany de za de mametraka mihitsy zay mivady hoan'ireo zanakay reo hoe raha ny fanorinay de zao fa nefany nareo koa manana ny fiainanareo ohatra ny mba fitiavanao hoe mahita ny zanako manodidinao mba hitany hoe mba izy mianakavy kely keo ny eo de aza terena am'zany de aza vao amin'ny tsara am'zany zay nge ny anombana fihavanany tsy anombana fihavanana mihitsy za de mipetraka am'zany ajao ny safidin'ny ankizy ajao fa efa manana ny maizy azy reo fa tsy voatery hoe indraindray mako ny indraindray miray aman-dreny indraindray ohatra ny malahelo hoe aleony makany aminamany zay makany aminao rehefa zay ny safidiny tsy olana fa tsy hoveritsy ho zanakao reo koa ary ianao tsy hoveritsy ho ray aman-dreniny fa zay rehefa misy fotoana iarana de mifaly
rehefa misy fotoana hoe samy manana azy dia mifaly ihany koa satria samy manana ny azy. Lehilahy manoratra 12 taona tsy manana fahalalana mihitsy ato an-trano, tsy mahazo mandehandeha, tsy mahazo manao sipa, fa inona kay natao zany? Dia tongava zay indray le hoe tongava ka izy tsy mahazo mandehako, tsy mahazo mandehandehako, tsy mahazo mivoaka mihitsy izy zany. Ko raha tsy olona gadrako aiza misy an'izany. Iny zay ny tenenako eto, ka nga ianao gadra, rehefa tsy gadra ianao dia mivoaha, tsy hoe mampianadatsy ianao fa ny zavatra tsy azony saina eritreretina mihitsy zany. Ko raha tsy olona gadra ianao hoe tsy mahazo mivoaka. Fa tokony antanina an'le mpanaka anao, inona le antony tsy azo mialana andehandeha, tsy mahazo sary-piaro dia be ahasy ny namany aza manaiky an'izany. Rehefa tsy fidiny ary ny hoe ny fitsarana ny managadrako, dia olona ohatrany ve ny anagadranao? Ka tinge mety tsy mbola tsy manasipy izy tsiny, fa ao anatin'ny tokantrano ray aman-dreny. Iny ka zay indrindra no tokantrano ray aman-dreny tsy maintsy natao hivelatra, hivoatra dia mahita ny any velany. Ray aman-dreny tsy tokony ho ray aman-dreny koa zany. Amiko io zay le piopo fa tsy pitaiza. Zay mihitsy ongany zanakao biby no opany opia. Ko raha tsy akoho izy tiako hoe opiako. Akoho gasy. Makasitraka indrindra amin'ny fandarana, inona tokony atao amin'ny olona sady sary-piaro no tsy manana fahatokisantena? Iny raha vo sary-piaro na tsy manana fahatokisantena dia olona le tena hoe tsy mba manana fijery miabo fa miiba. Ny ratsy foana ny hitany ratsy foana, makaleo monina nge zany. Za tsy mba mametsin'ny olona mihitsy raha miteny anankiray hoe fa tena ireo monina miaraka aminao efa boboka efa leony ato. Tsy gaga mihitsy raha mateny zany le fomba fiteny tsy mahatoky valeur. Ka zay ngila izy io tady diotsika efa hoe ny fampatokisana ny fototry ny fitiavana Andray Matoflaviana. Toerana tsisy fitiavana zany tsy mahatamana na anao iny ianao na anao iny. Zay dia efa lazaiko foana. Na aiza ianao. Rehefa toerana tsisy fitiavana makaleo monina ary mahatonga ny olona keny hoe mahery mihitsy indraindray hoe efa boboka sy leo ny tanteraka anao aleoko mandeha ohatra. Zavatra misy iny zany. Zavatra iainana fahita amin'ny andavanandro zany. Feno fanabeazana avy aminareo ary mba mangataka fanazavana mikasika amin'ny volavolan-dalàna, mikasika lasy vavy farany teo iny raha misy. Ka zay indrindra nge zay ny vao niteneniko teo hoe misy indraindray ny olona mandray mivilana dia avy hatrany dia hoe efa mitaova ny lasa vavy dia tsy manana an'izao anao dia mety azo atao le lasa amin'ny lehilahy mivady aiza raha nisy an'izany mba nijerevako le izy fa tsy mahita an'izany fa ny zavatra nanaitra fotsiny ao dia le hoe misy herisetra ao anatiny dia hoe aiza le herisetra miainga avy amin'le teny marary le mandratra fo. Zay ny tsy hitako teo fa le izy resaka tena hoe raha vao zavatra antery nanaovana ny miatra aminao dia izay le apetraka io le lalàna io na amin'ny fomba ahoana na fihetsika manahoana no atao misy an'izay zavatra hoe dia zao mantsy Andray Matoflaviana ny tonga dia avy hatrany tonga ao-tsain'ny olona raha vao miresaka an'izay le hoe misy teritery zay dia hoe fanolanana. Iny mazava ho azy amin'izay fotoan'izay dia efa voalaza tsara mihitsy fa raha misy izay zavatra raha vao tsy hoe araka ny sitraponao ny aranao an'le herisetra dia efa mitovy lenta amin'ny fanolanana zay. Dia efa misy karazana sazy tandrify azy hoe tiany sazy dia tiany lamandy aloha zay zavatra hoe fa za aloha tsy fantatro na zany diso fijery na inona fa ny fahitako azy dia zay tsy mahita an'izany mihitsy hoe ao ampidirina eto Madagasikara ave zany ny lasa milaly mivady dia mivavy samy vavy mivady dia za aloha tsy nahita an'izay asa za ngamba ny tsy nahinjery tsy haiko aloha. Velively ianao jeneraly, rito vavy aza manao firaisina alohan'ny fanambadiana manimbanao zany. Zay misaotra tompoko. Nisy namako zay nanary vola 50 millions any orinasa dia tena sahiran-tsaina izy satria tsy sitrapony na haveran'ilay vola fa nisy ny sopatra dia matahotra ny mety ho toyiny izy dia aizaka izy sy inona no mba azo atao na azo ale mba azahoana torohevitra mba hiaro azy fa tena tsy hita zay atao. Ka raha ianao no tompona ndraiky tamin'le vola dia very ohatra ianao no mitazona ny coffre lakleran'ny coffre na hoe ianao mitondra an'le kitapo tao anatin'le kitapo nentinao le vola tsy misy olona afaka hiaro anao amin'izay fa tsy ny avocat. Ny avocat ihany izy ny malala ny tokisy andiny any anatin'ny code de procédure pénale hoe teny zao rehefa dodina fa tsy nanana io koa nge Andray Matoflaviana ohatran'le olona mitondra fiara mahadona olona sanatriany vava maty le olona dia mbola eny amin'ny tribunal tena hoe nahafaty olona ianao dia tokony migadra
fanefa na izany na tsy zany aza rehefa atao ny famakafakana le olona tsy nijery ary nanao fanahaniana tonga de nitsorovaka eo alohan'ny ny fiaranao nafaty azy marina fa mety voatazona ray andro no andro herinandro anao fa tsy maintsy mivoaka ianao satria hoe nafaty olona fa tsy antsitrapo zavatra roa samihafa de tsy efa am'izay koa vola io mba antany za lehilahy 3 taona miaraka amina zazavavy 2 taona mety le elanela taona zafady tsy maninona ka tsy maninona fa mety rehefa safidinareo roa de ao io e tratrako naparafina indro ny olo tiako de mifona tamina izy any de mety tena tsy amerina tsony ve izy am'izany nefa izy tena tiako de asa de safidinao ihany ka de ho hitanao fa rehefa nanao indro izy mety misy ny fanotelina oabolana vazaza ya tsy misy ny indrosa raha tsy misy ny fanotelina de asa aloha fa de eritrereto tsara izy moa ny olona tsy ho ty za manana olo tina de efa herotaona ny rahany zay de izy manao zay zavatra tsy tiako foana manao zay mampiady sy mampatezitra foana nefa izy tena tiako de inona ka nataoko de efa mitady loza ianao raha nambady an'izany lehilahy zany fa de efa milaza zany de efa mitady loza de efa zao de efa mboary ny saina fihitraniny miafy be anao mbola ety tany io misy ndray mandreny tsy mba miain'ny hevitry ny zanany fa ny heviny ihany avy eo vao miteny zanany debedesiny ary miafara ny midaroka inona ho ty tsy azoko tsara tsy mba miain'ny hevitry ny zanany marina io nge le hoe firaisan-tsaina sy fampatokisany tena io no anisan'ny tena manapotika ny fifandraisany ray aman-dreny le tsy misy ny fifanakakizana po misy ray aman-dreny vao miteny fotsiny zany tsy ilay tsy mety tonga de ohatra ny didy braingana be fotsiny zao tsy mety mihitsy zany tsy maintsy azavana aminy inona ny antony nandavanao azy manana zo fenitra tanteraka ahazo fanazavana maninona moa tsika no menimenina rehefa mitondra hoe tsy manisy fanazavana fa tonga de misy didy milatsaka fotiny avy any de tsisy fanazavana de tsisy avy am'izay koa ianao ray aman-dreny manao amin'ny zanako de ohatr'izay koa manao amin'ny zanako zany mahatonga hoe tsy maintsy misy foana ny tambazotra eo amin'ny tokantrano sy ny eo amin'ny fiarahamonina ahoana kay dada be teny ratsy tsy mihina miteny amin'ny zanaka na de mason'olona aza sady mamilava nefa efa antitra de mba mahamenatra zany mba mampalahelo be zany mba vovaira dada ny fiainanao fa tena mampalahelo be za de efa tenentsika teto fona nge de matovy lampiana zaho de malahelo mihitsy am'izao fotoana zao de misy tanora mihitsy mangataka fotoana hoe inona ny vahaolana mba ho tenenay ny dada sy neny de io zao misy anakira matoa mandefa an'io de ny zanany zao mandefa an'io de lasa ny zanaka ndray ve trany tompoko nananatra ny ray aman-dreny kosa efa mivadika ambony ambany ve ty tany ty zavatra mampalahelo be zany zay nge le mahatonga atsika foana hoe biazo ny zaza fa tsy tejana fotsiny mba ho ray tompona ndraikitra ho reny tompona ndraikitra ho vady tompona ndraikitra eo amin'ny ivony ankonany sy eo amin'ny fiarahamonina fa tsy olona tompo-toerana fotsiny ianao ny daniny kipony sy anala baraka ny tokantrano za mila torefitra aminao jeneraly fa nivadiko tezitra foana rehefa makany amin'ny reniko za ohatrany hoe rehefa mifarina ny herinandro de mandalo kely eny za de mijanona kely ora iray de tezitra izy de ozy hoe maninona raha tonga de any no mipetraka nefa rehefa misy olana amin'ny ray aman-dreny de za izany toy tsy hitatsony toy eny tsy mety zany zao ne mba mifaly foana ao raha mbola eo ny ray aman-dreny raha mbola velona zany ohatra mivadiko hoe mamangy ny reniny de tena raha zatra tsy afaka de hoe mampamangy amin'ny mamany ilaina foana ny mitsidika an'ireny rehefa tsy ohatrany iny izy vao zay vao tsapanao ny fahabangany raha mbola velona de andana mba mandeha mamangy fa rehefa tsy ohatrany izy eo anao vao mangasy azy nefa kosa sao de tokony misy fijery anankiray sao de nao tokantrano tsisy filamina no mikorotana tsisy vanina nefa ianao aloha no mbola mandeha maketsy makeroa ihany ka iza mahitako mety le omonina ohatrano izy am'le zavatra lazainao zay mikorotana tsy milamina maloto ny ankizy milelalele tsy ny sisa manasa manipy vary masaka etsy namany de mba any amin'ireny izy mba mahita filaminantsainako ka ty vehivavy mandeha makany amin'ireny neny eno ka mety le ao tokantrano hoe mety hoe ny fiainana atao ao am'le tokantrano mihitsy misavoretaka de mba ka izy ny tokony andamina zany fa tsy le rangandray koa ny azandamina an'izay ohatra nyanitsika tsy malala ny teny fa zao hoe hitanao matoy izy manao an'izay ka mety zay mahatonga nahiteny hoe sao de zay mahatonga an'le rangah hiteny an'izay hoe ny ao tokantrano milamina tsy milamina mikorotana ny ankizy ry milelalelantsinao nefa lozanao mbola mandeha eny de zay ndraiky kosa aloha de mba hoe
de miverina am'le tenytsika tamin'ny voalohany teo ndre matovilavy hoe nitokantranonao no didinao voalohany fanoreninao andraiky teo zany hoe rehefa milamina tsy somadio ny ao tokantrano de andana mamangy azy zay angamba zay tapabolana ianao mandeha makany eny marina zany eky tena ekeko mihitsy zato isanjato ny teneninao hoe miverina am'le adidy sy andraikitra foantsika am'izay hoe ny ao tokantrano ny savoretaka ianao lozanao mipetraka any ary mety marina zay mahatonga an'le vady miteny hoe komanina tsy de mipetraka mety zay angambany efa tena efa hoe ny ato veranga jereo ty savoritaka ato atrano de any izy miletika any ohatra de zavatra hoe de marina ny teninao ka ekeko raha zay engaleka tsy izay tsy matsy mijery zavatra maromaro foantsika zavatra maromaro tsika tia ny SMS farany vakina amitsika satria manerayntsika ny fotoana zay mivady a manao asa tena mba miezaka manatsara ny asanay za vehivavy de lazainy hoe za foana no nanao an'io hatramin'izay nety any ka aza hidiranao tsy mety kosa zany zay io hitanao zay le hoe firaisan-tsaina sy fifambatokisana ao aminao raha vao io zavatra efa nataon'Andriamanitra ao anatinao io le onja ny firaisan-tsaina sy fifambatokisana io ny esoronao de azagaga ianao raha misavoritaka io izy io zay le izy efa napetraka Andriamanitra mihitsy io ampilamina ny fiainany de ny esorony de ao zay zay ny tapany faharoa idirantsika indray ary ny tapany fahatelo ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina lara telefony 22 443 90 na ny 22 442 09 lara telefony idirantsika mivantana ao anatin'ny fandarana amin'ny fotoana tahaka izao de araroto ny fotoanantsika satria eo amin'ny 20 minitra eo ny fotoanantsika miaraba tompoko miaraba anareo tompoko mba hovanina tsika rehetra tompoko mahafinaritra ny fandarana tompoko rehefa ela mihitsy ny eny fa zao mba mamiditra makasika an'le ohatran'ny eno a le resaka teo hoe ampidirina ny amin'ny fampianarana le fandarana raha tsy diso a misy sekoly miaino misy ty adandray alohan'ny ravana aka tokony zay ny amano atao raha hoe mety any amin'ilay sekoly mpanjakan'ireny hoe ohatra ny rava minefatra ny ankizy a de mba miaino an'le izy adandray ady am'dimy ny rava mba torevitra zany a iny makasika indray ny ianao fandarana tamin'ny heriny a de le hoe misy ankizy milalao hoe indray be teny raty de hoe aza amina tonga de tsy mety angamba le tapahana ty araka ilalao fa ny azo atao zany hoe fandraisana andraikitra mba sosikevitra hoe tenenina moramora le ankizy hoe aza miteny ratsony ianao a zao zany hoe manitsy manova olona zany fa tsy tonga de tapahana le manana le ankizy mozy araka le an'io zany efa miezaka foana ianao manovaka efa tsy misy izy zay anao fa male fanapahakevitra koatran'izay makasika le hoe ny olana matetika moa foana le olana resaka fara-fitiavana eto amin'ity fandarana ity amiko angambany izy aho hoe le fitiavana tratra tsy ampozina daholo ny olona raha mifahalalako anazy satria zany eo amin'le vao mifankaty vao mifampitita mbola tsisy olana mihitsy fa ao anatin'le tokantrano vao mety misy olona miova na le lehilahy miova na le vehivavy miova ka ny zavatra azo atao zany sosikevitra koa ny aho hoe amin'le tokantrano io zany de hoe vao vita mihitsy ny mariazy ny fisoratam-panambadinanao de misy fanaratsy mety eo ao tokantranonao a ka ny ady atao amin'izany ny tokony atao matanjaka fa io zany mety le olona ohatra hoe tsotra be fahitanao azy tamin'ny voalohany na tsy misotro mihitsy fa tonga tao an-trano izy lasa misotro de ohatrohatran'izay le izy fa mila ady zany le mitokantrano hoe indrindra ny ara-pivavahany de manarak'izay moa ny tiako tenenina farany de mirahasoa anareo amin'ny fandarana de sotrandrina toko zany iny mahafinaritra foana rehefa misy fandraisana anjara ohatran'izany samy manana ny sosokevitra ary fantatra fa sosokevitra mahasoany de isorana manokana ianao ny teny zay zavatra narosonao teo zay miaraba tompoko miaraba tompoko mba hovanina tompoko tany azafadiko mba hovanina tsika rehetrarehetra zay sy ny olo tiako efa taona mahery no miaraka de
ahoana ka fomba hitaritana saina hoe tokony efa iroso am'izay za tsy te anery be loatra fa tiako hoe safidy nefa tiako apiditra resaka kely ihany aho hoe hitarika kely ny saina fa tiako hoe propre safidiny ihany nefa n'le izy eny misaotra betsaka fa tena nanampy be le nisy foana ny Jeneraly ny tena hoe le resaka traky stress rehefa anao zavatra ianao dia misy fotoana ianao ny tena hoe ianao ihany mametraka saka ho antenanao matoa ianao misy stress zany ianao mametraka saka na hoe tsy vitanao hoe zavatra io tena misaotra betsaka tompoko fa tena nanampy anah le izy fa tena hitako hoe tena marina le misaotra tompoko ia dia rehefa miteny aminy ange dia izay efa efatra taona ny rahana dia hoe sao dia mba tokony mba efa heritreritra tsika hoe manao izay dingana manaraka za ahoana ny hevitra ohatr'izany fotony fiteny aminy tsaotra ange miteny zany za mba ahoana ny hevitra ao dia hiteny izy hoe hatramin'izao nge le asa nge mbola tsy mandehariny loany dia inona ny velomantsika tsy hoe za tsy tianao hitanao tonga dia misy fifandraisan-tsaina avy hatrany raha voatran'izay mitenena aminy fa hoe ndray aman-drenika raha vao mitendrena ndray aman-drenika fa manontany foana dia ohatra misy teritery tsy mety mihitsiny zavatra mikasika anareo roa ny tenena anazy dia tsy maintsy mamalenao izy zay le izy ye satria fanapahan-kevitry ny olona anankiroa io fa tsy anankiray ihany io na anandray aman-dreny ihany koa fa ny anareo zay mifankatiny ny mila manapa-kevitra ho amin'izay resaka zay 22 443 90 na 22 442 09 lara telefona miantso mivanta anareo anatin'ny fantarana amin'izao fotoana izao miaraba tompoko mbavanna tompoko tsikareta tompoko miarabanao ma Jeneraly dia miaraba tompoko zavatra mampalahelo dia hitako tompoko androany nahita tamin'ny gazety ohatra ministra ny serasera ngambiny madame Anatin no amin'ny gazety hoe efa nampidirina tao amin'ny antemera-pirenena le mariage pour tous ny hoe fanambadian'ny tovim-paranahana dia tsy lany le izy mahagaga tompoko za ve modernir anatin'ny antemera-pirenena tsika misy fahatsonaka efa nanjavaiko teo mihitsy le izy hoe momba ny herisetra atao amina lahy na vehivavy zay ny hitako ny vakiko amin'le zavatra navoaka zao ny indraindray hitanao androany mihitsy vao io mihitsy ny namaky dia tena gaga hoe fanambadiana hoe ara-pananahana eny tous zany acceptena ny mariage ny lasa milasa dia hoe tsy lano le izy tao amin'ny antemera-pirenena za ve dia tokony hodiniana amin'ny ka tsy zay mihitsy le izy ka zay mihitsy le izy tsy zay mihitsy le izy zay hoe zao azonao tika ao anatina vanim-potoana mety hiteraka savorovoro na dia fitohanan'ny fiara io tsy fahampian'ny rano sy ny sisa dia mety miteraka dia misy manararoatra mihitsiny ary zay nge tena mahatonga hoe azo saziana mihitsy ny olona mamoaka vaovao hiteraka savorovoro za tsy milazo hoe na mandainga izy na tsy mandainga fa miteraka savorovoro zay zavatra efa ao anatin'ny vanim-potoana ataotrika hoe mahamay tsika manao grevy ny tsy manao grevy ny dia amin'izay fotoana izay no manao an'izay malagasy izany dia anaky zavatra ohatran'izany asa aloha za olona mba efa atao amin'ny CST ihany mba malana ny zavatra dinihana amin'ireny sehatra ireny fa raha za dia za manokana za tsy mihino mihitsy hoe zany zavatra ohatran'izany ndeha ho resahana any amin'ny anteny mera-pirenena misy ny serasera mihitsy nanao valan-dresaka tampanao gazety alina tamin'ny télé sy ny radio fa tsy nisy resaka momban'izany mihitsy tao anatin'izay volavolan-dalàna rehefa tany amin'ny anteny mera-pirenena fa ny tsao zany ny betsaka zao tsao sy ny fanelezana tsao ka zany tsika tokony tsy voarebirebin'ny olona maniry tsao fa tokony andinika tsara ny zavatra ohatran'izay angamba ia ndondray ary ny antso manaraka miaraba tompoko tsika rehetra to mafimafy kely ianao fa tena lavitra be mihitsy ia tena tsiany mihitsy ianao tena tsiany mihitsy lany fahana fotsiny miaraba tompoko allo tsika rehetra tompoko salama Jeneraly salama iaho zany manambady vita mariage mba vanina tompoko ia tonga dia mitiresa fa maheno zay fa maheno zay mitenena ohatra ny tapatapaka fadiananay mbola tsy nahita ny fianakaviana ny ray aman-dren'le vato satria nahy mipetraka aty amin'ny faritra dia amin'ny herinandro zany hanao zobily ny dadaben'le vato dia handeha ho any izy dia mba te hiaraka aminazy sandeha miagnano zany nefa tsy avelany nefa hatramin'izay ny fadiananay zany ohatrany tsy mety kosa zany fa ina everiny
ino ohatrany hoe afenina igny izy zany koa efa zanakiny eo am'le fianakaviana ianao ko mania tsy andeha hoany nefa indrindra misy zavatra mikasika ny fianakaviana zany fotoana anankiray tena azo ararotana neony ampisehoany ianao amin'ny fianakaviana amin'ny dadabeny amin'ny dadatony amin'ny hafany fa tovy izy fotrany tsy mety kosa zany ataony zany savy izy menatra ny ampisehoanao kambany miarahaba tompoko za zany tompoko tovila 12 taona fa miasa miaraka amin'ny tovavy 10 taona mbola mianatra tena tiako izy io tovavy misy koa tena tiana tiavana madio fiarahanay nandritra zay fitokonan'izay ngamo zay de ny olana aminay nefa tsy avelan'ny tekeny ray aman-dreny izany fiarahanay de lasa ohatrany hoe lasa miaraka miafiny zay de inona zany tokony ataoko mariako fa tsy vitako misaraka aminazy makasitaka indrindra ty iny tsy vitanao misaraka aminy fa tsy maintsy miandry zay fotoana hoe tokony anekendray fanambadiana ty ekendray maneny eny ka manahirana ao ariny fa tsy vitany hoe zay roa mifankatiky nareo ngany anambady azy hiteraka ninareo de mankaizy reo zazareo rehefa avy eo ary anao zao fotoana zao manodikodina tsy ampitoana zay rasana fitoriny am'izany ianao de sahira tena sahirana mihitsy zaza tsy ampitoana zany atao hoe manodikodina zaza tsy ampitoana raha toriny ray aman-dreny ianao de vo tena vo mihitsy miaraba tompoko ento manahoana tompoko mba vanona tsika rehetra mba hiresaka kely am'le SMS n'le lahy makany am'ireny teo mba atoro hevitra ho an'le lehilahy aza de variana be hoe any am'reninao na misy mahafinaritra arany any na misy rehetrarehetra satria mivadanao lara-paminianao anao misy antony izy matotezitra fa tsy tezitezipoana ka tokony raha manam-potoana andehanana any ianao misy fotoana ihany koa izahana hoe inona le antony mampatezitra anazy fa mety ampisaraka anareo io de zay no tompoko fa misotra betsaka misotra indrindra fa zay fizoroana vavolombelona tsy fanehoana hevitra inge tena ilainy tsy de ny olona rehetra de avy hatrany de hoe anameloka na hoe anampy anao daholo fa fiainana hitovizana daholo zavatra ampitranga amin'ny tokantrano zany le hoe ny hevitra tsy azo tsy zay indrindra mantsy ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona rehefa mamihevitra zay tika de misafidy izy miaraba tompoko eny tompoko mba hovanina rehetra tompoko le teny général teo eny tompoko le lanela taona angama tsy tsara hoe taona kokoa le lehilahy noho ny le vehivavy fa rehefa oriana kely miampy zareo misy fetraika anao amin'ny mpivady satria am'izay fotoana zay le lehilahy efa mandrosidosy lehibe mety tsy ho afaka anao faraisana amin'le vehivavy tony de lasa zavatra hafa miseho amin'ny tokantrano ary matetika nefa am'izao ty diabety ty mahatonga ny tata io trano tokantrano maotrany io de za ohatrany tsy mahana ny tenanao eny hoe tsy tsara ny elanelan'ny taona be loatra ka mety hisy fetraika an'izay rehefa tonga ny fanterana lehilahy momba le fahasarotam-piaro ndray matetika le vehivavy mampiditra fahasarotam-piaro amin'ny tokantrano de very fa za miresaka aminareo zao olona fa tsy amin'ny lehibe zay zao zany telefôny zany tsy mipetrapetraka eny amin'ny trano eny na mipetrapetraka eny laboratabatra eny fa tsy maintsy mizele na mangana kabinez na mangana andakozy mba tsy ho hitanao na moa tsy idiran'ny fahasarotam-piaro zany fa de ohatrany hoe tsy miatra aminareo le izy de ohatrany hoe fahasarotam-piaro fa zay miasa ampiko am'izao fotoana zao eny tompoko ka io mosa eny misotranao io mosa manana ny fiainany iny fa matoa afeniny foana ny manaraka azy araky ny tenao na hoe any amin'ny trano fidiovana sy ny namany ara hoetiny misy zavatra afeniny de mahazo mipetraka ho azy ny ayay avy any aminao fa raha ohatra hoe mipetraka foana ny telefona mandeha nao ara de hoe horaisiko ve sa tsy horaisiko fa raha vo afenina de efa misy zavatra afenina de azo atao fa tena mipetraka sady mitombona ny ayay am'izay fotoana zay tsy fanomezan-triny mihitsy am'izay fotoana zay ka rehefa afenina ianao vady ve nao ny afenany ato misy zavatra misy raha tsy ataony matozy manafina any zay mihitsy tsy hoeto miresaka ny zavatra amin'ny ankapobeny fa tsy ny trangany zavatra tsirairay fa raha ohatra miresaka zavatra tsirairay tsika de hafa ny valiteny zay mena fa ny atsika amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny ndao manaraka indray azy sady nefitra nge tsy mitovy raha tsy mitovy miarahaba tompoko mba hovanno rehetra tompoko hiditra am'izay afa tegna zavatra tiako tenena am'le vehivavy makany amin'ny ray aman-dreniny
Niazany ty fitenenina atsika vehivavy rehefa manambady redy aleo le tokantrano lo priorité. Zay. Fa tena misy olana be lehibe zany amin'io fialantsika amin'ny tokantranontsika io. Na isan-kerinandro na bolana io rehefa hoe anambady de aleo le tokantrano no topoina. Fa lasa atsika mitady olana ho an'ny tenatsika. Tsy hoe tsy fitiavany atsika le izy hoe tsy ho any amin'ny ray aman-dreny fa tsika tokony mba mahay mandanjalanja rehefa anambady zany le olona de olon-dehibe efa tapaka ny tady-poatra ho tsy filavian'izay. Mba misaina zany fa tsy hoe manaonao foany. De ho an'le ray aman-dreny le tsy mety miainy ny zanaka. Tsika ray aman-dreny manike diso. Tsika io tsy tonga lafatra avy. Tsika koa tsy nampianarina ho ray aman-dreny zany. Fa tsika zany tokony mandanjalanja hoe misy adosoana tsika de naiko koa tsika miay kely koa hoe tena diso fa tsy hoe miziroziry hoe ray aman-dreny de tsy azo ataony inona fa lasa teraka fifandirana be zany le izy. De fisaorana manokana ho an'ny Jeneraly Flavien fa za zany de tena nahazo tombontsoa be lehibe raha tany saina angamba raha nareraka ny fotoan'androany tsy voatanisako ny tombontsoa azo tamin'ity fandaharany ity. De misaotra betsaka fa rehefa mahay de mamaly. Akakisan zany. Misaotra toko. Ia. Farana fa ny fandaharantsika tsy fantatro hoe mbola afaka mandray olona ve Jeneraly am'izao faraparan-taona zao sa tsy afaka ny metso ihany de raha fampakandray de mandray fa rehefa tsy afaka de milaza mihitsy tsy afaka ko. Ya. De azonareo atao tsara ary miantso aloha maka ny lara téléphone Jeneraly amin'ny 22 443 87 de rehefa azonareo ny lara téléphone Jeneraly de atso izy isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny 9 ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 de rehefa atsonareo rehefa miantso azy nareo de menanareo hoe am'izao ora sy am'izao fotoanareo no mandeha makany antranony any de ajao koa zay fotoana zay satria mety tsy olaraina rono raisiny amin'izay fotoana izay. Mamarana asika de alohanao Jeneraly no manao firaretso ho an'ny olo am'izao fahatratrarana fatongavany fety. Alohan'ny anaovako firaretso de fanamarihana kely hoe misy olona am'izao fotoana zao mandainga hoe manana fotoana amiko nefa tsy manana. De sahirana le gardien ko. De milaza am'le olona mihitsy vomaly no maly mihitsy nisy an'izany. De miteny mihitsy aho za tsy manana fotoana aminao misy zavatra manahirana anao de miala tsindro fa tsy afaka mandray azaraisina ho fahasiahana fa fifandaminana zay. Zay angamba fanamarihana zay zavatra zay. Fa de mirary soa tompoko ho tonga ny Noely de mirary Noely sambatra otrika ho tonga ny taona vaovao de mirary taona vaovao 24 tena hafinaritra atika. Zay foana ny fandritika ary de mba ho tafahoana daholo ny mpianakavy ao anatin'ny fifankatiavana sy ataotsika hoe ao anatin'ny fiadanantsaina fiadanam-po fiadanam-panahy zany fiadanana zany avy amin'Andriamanitra fa rehefa nitsangana ny tompo zavatra nytenen'ny voalohany de hoe fiadanana ho anareo. Engany mba homitsika rehetra ny fiadanana. Marina zany arak'izay de amin'ny 20 janoary 24 indray zany tsika miona eto amin'ny alarobia 20 janoary 24 indray zany tsika miona eto amin'ity fandaharany ity fa de nizao sady zay araka ny tenen'ny Jeneraly teo dia mirary misosiny tsara ho antsika rehetrarehetra anao fetiny Noely mahafinaritra feny fifaliana ary fety ny taom-baovao ny asaramanitra ihany koa ny taona 24 de iona somatsara eto anatin'ity fandaharany ity ny rarina ihany koa de ao anatin'ny fiadanam-po fiadanantsaina fiadanam-panahy ny olona manontolo atsika rehetra no ananatsika fiadanana ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa raha ela velona daholo tsika nefa tsy salama tsy fiadanana de aloha maty daholo ihany raha izany. Eny ary isara Bruno teo amin'ny lafiny teknika dadi no kirakirany sary ny fandarantsika miverina amin'ny alatsinainy amin'ny 7 sy sasany alina any amin'ny YouTube sy any amin'ny RTB live ihany koa azontsika atao tsara ny manaraka an'ireny dia mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafo amin'ny taona 24 indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina